dia zay akiary manao ahoana ankehitriny? Ny tantaram-pitiavana tena tiako indrindra dia ny tantaram-pitiavana izy Jesosy. Tantarako indrindra ny aonanay imagineo zaho latsaka tanaty fotaka be tanaty lavaka, zaho ilay mbola naloto be iny tsy hita akory izay endriko, dia ozy izy hoe fantatro ianao, efa ela ny anao, hitako daholo ny zavatra ataonao ary na dia mbola tany an-kibon'ny mamanao tena dia vokanao fantatro zany sady efa tiako ka mbola nampisafidianiny aloha zaho. Ozy izy hoe manaja ny safidinao tsy manery anao raha manaiky ianao androany indray ny fitiavako raha manaiky ianao androany hiaraka amiko dia zaho mihitsy nitantana anao, zaho mihitsy nitantana amin'ny fiainanao fa tsy avelako ilatsaka anaty lavaka izany ianao. Nangovotra tsapako hoe misy hery be mihitsy ny zavatra teneny dia misy fitiavana be mihitsy ao anatiny, mandresy lahatra be mihitsy ny teniny. Tonga dia nanaiky avy hatrany, tonga dia ohatran'ny babo avy hatrany eky izaho hoe zaho ve ky maloto be ty tsy mendrika dia tiany. Tena hoe tsy hitako izay teny malaza azy fa tena hoe tsy nahateny intsony fa nanaiky anazy dia ozy hoe manaiky amin'indray anao Jesosy, manaiky ao fitiavanao Jesosy. Ozy izy hoe raiso ny tanako dia natsotra ny tampoka aky ny tanany dia nzotominy tao anatin'ilay lavaka dia tafavoaka soamantsara tanatin'ilay lavaka dia zaho ilay mbola maloto be iny dia fihininy no sasany hatrany tapon-dokatra ny ampaladia dia nadio tanteraka dia izao hitandry izao tena fa olona vaovao mihitsy efa nodiovin' Jesosy efa novain' Jesosy efa nandray ny fitiavan' Jesosy afa ny fiainako taloha sy ny fiainako ankehitriny dia lasa babon'i Jesosy eky izaho. Dia izy nanaraka anaty eny foana, izy nijery anaty eny foana, na dia teo aza ny defoako, na dia teo aza ny lotoko. Izany feonako tamin'i Jesosy zany nampiovana, nampitsimbadika tanteraka ny maha-izy novainy dia tena hoe tanteraka ny tenin'Andriamanitra ilay hoe raha misy olo amin'ny Kristy dia olo vaovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indro tonga vaovao ny zavatra rehetra. Voninahitra ao n'Andriamanitra irery ihany tena tiako zaraina amin'ny olona foana dia hoe io tsy ho valeur eritreretinao io nitiavan'i Jesosy ianao, raha endrika na tsara bika na tsara asa na hoe mpanao asa soabe na hoe endry be na hoe mahantra na hoe mpanan-karena, ninona valeur eritreretintsika amin'ny olombelona atsika tsy izay mihitsy ny antony nitiavan'i Jesosy atsika fa satria tian'i Jesosy tsika dia manana valeur. Sarobidy eky ny fitiavan'i Jesosy amin'ny olombelona raha misy olona anankiroa mifankahita dia mety hoe mijery endrika, mijery bika, mijery toetra normal be zany. Mety tany anaty fety ary ny aona, mety nanao mety tsara amin'ilay enao amin'ilay indrila manjamanja tsara iny mihitsy ny hitany. Nefa Jesosy na dia ao anatin'ny tena hoe fahalotoana azy indri, na dia mbola ao anatin'ny adalana ary indri dia tiany indri tia hamonjy andry izy, na dia hitany ary defo andry dia tiany indri fa tia hamonjy andry izy. Izay ny antony hatongavana, izay ny antom-pisiny dia tia andry izy, dia tiako tsapa andry koa zany. Dia izay ky ny tantaram-pitiavana izy Jesosy tena tiako izy dia izay fotsiny dia babony azy ao dia te hizara zany amin'ny olona rehetra, dia mba hifanena amin'i Jesosy koa anie ny olona rehetra, mba hifanena amin'i Jesosy daholo koa anie izay olona maheno an'ity hafatra ity dia mirary soa anao, tahiany Jesosy daholo, tianao Jesosy.